Vatsimpana etiny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakitsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, mideranao izay mankalazanao manome voninahitra ny anaranao. Mitsoaka anao, mioby anao noho ny halehiben'ny fitiavanao sy ny indrafonao ka mbola nahatratraranay izao maraina izao. Miarabanao ampanetrenteny izay ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra draidraika mandrakizay. Miakohaka manoloana ny seza fiandriananao satria mendrika ho anao izany. Ilay tompony fanapahana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Saotra indrindra Jesosy mbola nanomezanao anay tombonandro. Tombonandro pahavelomana, ahafahanay mandre ny teninao sy mandray ny hafatrao. Koa idino ireny fanahinao masina ho aminay tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao, mba tena ho tanoloana ka ny fonay handriny ny teninao ary hiainanay, ampiarinay izany teninao izany. Ahitanay vokatsoa eo amin'ny fiainanay sy ahafahanay koa mizary izany ho amin'ny manodidina anay. Dia mitenena Jesosy Kristy Tompo, ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao, fa voninkiananao izay mpanomponao. Atolotra anao ny tera sy ny azary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho amintsika tsiraray avy izay manaraka izao vatsim-panahy izao. Ampitiavana sy ampifaliana mandrakariva no azahoako miantrano amin'ny tokantranontsika amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 17, andiny 12 ary toizantsika ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 12, andiny 12. Jérémie chapitre 13 verset 22 et 1 Roi chapitre 12 verset 24. Rehefa hita ny teny dia avakiana amin'ny anarany Jesosy. Ary raha nanao anakapo ianao hoe ahoana no nahatonga izao tamiko? Ahoana no nahatonga izao tamiko? Toizantsika ao amin'ny Mpanjaka voalohany izany. Dia namaly Jehova nanao hoe fa avy amiko izao zavatra izao. Dia niaino ny tenin'i Jehova ny olona ka dia samy lasa nody araka ny tenin'ny Jehova. Amen. Izany tenin'Andriamanitra anankiroa misesy izany no azahoantsika mandray ny lohahevitra hoe nahoana no izao. Nahoana no izao. Izay ny lohahevitra ampanjintsika amin'ity vatsim-panahy maraina ity. Betsaka amintsika izay manaradia an'i Jesosy na milaza fa mpino kristianina no mametraka izany fanontaniana izany hoe nahoana, na koa amin'ny teny baiko hoe pourquoi. Io fanontaniana io dia tonga matetika ao am-bavantsika sy ao an-tsaintsika. Fa nahoana no izao? Fa nahoana no ohatra izao? Rehefa misy zavatra miseho sy mitranga eo amin'ny fiainan'ny mpino kristiana anankiray na ny tsy mpino ihany koa, dia io fanontaniana io no mivoaka avy hatrany ao am-bava sy eo amin'ny molotra ary eritreretin'ny saina avy hatrany. Fa maninona no izao no tratran'izao olana izao? Fa maninona no izao no tratran'izao fitsapana izao? Fa maninona no izao no
tsy mahomby eo amin'ny fiainako, fa maninona no tsy ambinina, fa maninona no marary aho, fa maninona be dia be afaka tohizantsika izany fanontaniana izany, satria efa betsaka ary mbola tonga ao anatin'ny saintsika sy eo amin'ny fiainantsika izany fanontaniana izany hoe fa maninona. Ary rehefa fehezina izany dia hoe fa maninona no amiko sy amin'ny fiainako no toa tsy mety, fa amin'ny hafa toa mety avokoa izay rehetra ataony sy tanterahany. Ary dia matetika ary tsika mahateny hoe ny fiainana mihitsy no tena tsy rariny eo amin'ny fiainako, hiaran'ny tsy fahamarinana ny fiainako. Misy fanontaniana matetika koa miaraka amin'izany dia hoe fa maninona no izao foana no hiarana izao zavatra ataontsika hoe toa ratsy araka ny fijerin'ny maso sy ny fisainan'olombelona. Ary dia matetika ara itsika izay manaradia an'i Jesosy dia mazana toa mahatsiaro hoy irery manoloana ireo zava-mitranga sy ireo zava-misy, manoloana ireo fitsapana sy fisedrana ary fizahan-toetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika kristianina. Tsy mahagaga nefa izany, satria ao anatin'ny Baiboly dia betsaka ireo lehilahy sy vehivavy n'Andriamanitra no nametraka koa izany fanontaniana izany tahaka antsika, manontany hoe fa maninona. Indrindra manoloana ny zava-mitranga izay tsy azontsika ho hazavaina eo amin'ny lafim-piainantsika, indrindra moa ny izay eritreretintsika zanak'olombelona, izay eritreretintsika kristianina fa zavatra ratsy. Kanefa amin'ny mason'Andriamanitra dia tsara avokoa izany rehefa raisintsika amin'ny fisaorana, satria izy dia Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Ary amin'ny maha-Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara izay dia ataony mitranga avokoa ireny zavatra rehetra ireny. Eny fa na dia heverintsika fa ratsy aza, satria fantany fa mahasoa antsika ary mila tsapantsika fa ao anatin'ireny izay eritreretintsika fa ratsy ireny dia ao ambadika ireny rehefa maharitra isika amin'ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra dia miova ho tsara izany, satria izy dia mahalala hevitra hiverana antsika, hevitra tonga fiadanana, fa tsy loza mba hananantsika fanantenana ny amin'ny farany. Izay indrindra no nahatonga any Asafa izay nanoratra tao amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo 7:7, andininy 7 ka hatramin'ny 5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao dia saika nibolasitra ny tongotro, satria solafaka ny diako, satria nialona ny priare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy, fa tsy misy fanaitainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany,
ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olo-kafa izy. Izany teny izany no nosoratan'ny Asafa satria nanoloana an'ireo zavatra maro samihafa izay nianjady taminy dia variana izy nahita ireto olona izay atao hoe ratsy fanahy ambinina teo amin'ny fiainany. Soa ihany anefa fa nalaky niverina tamin'Andriamanitra izy, ary rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy dia niseho taminy ny voninahitr'Andriamanitra. Ohatra faharoa izay efa haitsika tsenjery mazava tsara dia ny tantaran'i Joba. I Joba izay niaran'ny zavatra maro samihafa, zavatra mampalahelo maro samihafa, ary rehefa niaran'izany zavatra mafy sy fahoriana mafy izany izy teo amin'ny fiainany ray manontolo dia nametra-panontaniana izy ary taona nomentsiny an'Andriamanitra mihitsy hoe fa nahoana no izao zavatra izao no miseho eo amin'ny fiainako sy miahatra eo amin'ny fiainako. Ary dia izay indrindra no nolaizany sy nambarany tato amin'ny bokin'ny Joba toko 7:7-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa nahoana no manome tsiny azy ianao noho ny tsy nampisehoany izay antony amin'ny ataony. Maro amin'ny zavatra izay miseho sy mitranga eo amin'ny fiainantsika izay manara-dia an'i Jesosy no tsy ahitantsika valiny ary tsy ahitantsika antony hoe inona no mahatonga izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika izao. Tsarovy ry havako fa Andriamanitra ilay nanome an'i Jesosy Kristy Tompo no efa mitari-dalana atsika ary efa mandray an-tanana sy mijery amin'ny atsipiriany ireo zavatra mitranga eo amin'ny lafim-piainantsika sy ireo zavatra mbola hitranga eo amin'ny fiainantsika. Nataon'ireny zavatra rehetrarehetra ireny hiseho sy hiantra amin'ny fiainantsika satria izy dia be fitiavana, ary ny fitiavany no nahatonga azy hanatanteraka izany amin'ny fomba marina sy tsotra. Mpahatsiaroantsika moa Andriamanitra iray izay nanome an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy izao tontolo izao noho n'inona? Noho ny fieritreretany ahy sy ho anao, ary noho ny fitiavany ka nahatonga azy nanome ilay sarobidy indrindra ho fanavotana atsika tsiraray avy. Anio ary ry havako malala, raha mijery ireo zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika itsika izay eritreretintsika fa loza, dia tsarovy sy tadidio ary aza mametra-panontaniana intsony fa reny rehetrarehetra ireny dia navelan'Andriamanitra hiseho sy hitranga mba hanehoany ny heriny sy ny fahefany ary ny fitiavany amintsika. Tsy hahatonga loza ireny fa hahatonga fiadanana satria izy dia malala hevitra hiaverana atsika, hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Ary ny fomba izay
anehoany izany fiadanany sy ny famonjeny izany manoloana izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, dia tsy arakaraka izay ny heverantsika azy sy izay faniritsika sy izay eritreretintsika fa tokony tahaka izao no hamahany ny olana sy izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika amin'ny masontsika maha-olombelona, tsy itsika no mibaiko an'i Jesosy. Fa izao, rehefa izy no nekentsika andidy sy hanapaka ny fiainantsika, dia aoka itsika ahatoky azy, ino azy, tsy hanatahotra, tsy salasala, satria Andriamanitra tsara izy sady mpanaony tsara. Manomboka an'io dia atsaro ny fanontaniana hoe fa maninona no tahaka izao no miseho amin'ny fiainako? Izao nataovy ao am-po sy ao an-tsaina ary ao am-panahy, fa navelan'Andriamanitra hitranga reny rehetrarehetra ireny mba hanehoany ny voninahiny sy ny fahalebiazany eo amin'ny lafim-piainantsika, satria Andriamanitra tsara izy sady mpanaony tsara. Izao fiainako izao, efa napetrako aminao, dia anao Jesosy ilay mpamonjy efa nekeko Andriamanitro, izay mitranga eo amiko anio ampitsoratra izay, ekeko vatendrinao raha mboly anao no mpiay, gadera no asandratro ho anao ry Tompo, fatsary anao sady mpanao ny tsarako, izay rehetra ataonao sy avelanao hitrangako, de maso satria tsara anao sady mpanao ny tsarako. Vavaka itsika tompoko, misaotra anao indrindra ry Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, satria ianao dia mikarakara sy mihevitra anay, mibebaka sy mifona mivaly eo anatrehanao izay Jesosy, amin'ny fametrahanay mandrakariva ny fanontaniana hoe fa maninona, fa nahoana no toy izao ny zavatra miseho sy mitranga eo amin'ny fiainanay. Mamindra-fo Jesosy ka mamela heloka, ampianaro zahay ahatoky anao, ino anao, satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanaony tsara. Tazony mafy izay rehetra manaradia anao Jesosy fa tsy mahatana anao, ka dia ho tanterahanao tokoa Jesosy ny tso-dranonao masina manao hoe izay matoky an' Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay, tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no anodidinan' Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia ho anao ilay tomponay sy mpanjakanay ny dera sy ny ajary ny voninahitra mandrakizay.